Miarahaba antsika rehetra. Nanao ity vidéo kely ity iresahana momba ny mpiaro ny zon'olombelona eto Madagasikara. Misy mpiaro ny zon'olombelona maromaro tato ato izay vao elingelina eo amin'izay asa fanaovana ny fiarovana ny zon'olombelona izay. Miasarotra foana ny asan'ny mpiaro ny zon'olombelona eto Madagasikara. Tiako hazavaina kely aloha hoe ny atao hoe mpiaro ny zon'olombelona dia tsy iza fa olona ohatranao ihany. Izany hoe olona ao anatin'ny fiarahamonina, manana fiainana ohatran'ny olombelona rehetra ao amin'ny fiarahamonina, manambady aman-janaka, mety mbola mpianatra. Indrindray ihany koa ny mpiaro ny zon'olombelona dia olona ao anatin'ny administration. Tsy voatery izany hoe any amin'ny atao hoe association vao mpiaro ny zon'olombelona. Misy koa miasa andavanandro hiaro ny zon'olombelona fa misy ihany koa ireo atao hoe lanceur d'alerte. Izany hoe olona ao anatin'ny fiarahamonina mahita zavatra tsy mety dia misintona lakolosy amin'iny zavatra iny. Sarotra hoy eo ny asan'ny mpiaro ny zon'olombelona indrindra nanomboka ataontsika hoe 3-4 taona izay satria voalohany indrindra ny fiarahamonina dia tsy mahatsapa fa ny mpiaro ny zon'olombelona dia tsy hoe olona mikarama fa olona terem-panahy miaro ny zon'olombelona io. Matetika rehefa misy zavatra tsy mety dia miteny ao anatin'ny fiarahamonina hoe fa aiza ianareo mpiaro ny zon'olombelona, maninona ny tsy miteny, maninona n'izao. Ny tiako tenenina nefany dia hoe matetika rehefa tonga ao anatin'ny sarotra ny mpiaro ny zon'olombelona, ohatra hoe misy mampiditra ny amponja izy noho n'ilay asa nataony, na hoe tojo fahasahiranana izy fa misy mitory, na ihany koa ilay hoe tojo fahasalamana izy dia mahagaga ary mampalahelo fa tsy mijoro isika mpiarahamonina miaro ny olona miaro ny zontsika. Ohatra anankiray iny resaka ninidony iny izay tena mampalahelo satria raha isika rehetra niaraka nijoro mety mbola velona teto ihany izy. Ankehitriny dia misy mpiaro ny zon'olombelona anankiray ihany koa miaro momba ny tany any atsimo any izay natao fitsarana ary voaka ny didy fa 2 taona an-tranomaizina miatra ary miampy lamande 100 000 ariary no saziny. Averiko ihany fa mpiaro ny zon'olombelona izy io ary niaro ny tanin'ny olona tsy ho lasa ny olon-kafa, niaro an'ireo olona autochtone, izany hoe ireo olona tena tompon'ny tany hatr'izay tsy ho lasa ny olon-kafa. Maro be mihitsy ny mpiaro ny zon'olombelona izay miasa eo amin'ny resaka tany, fananan-tany no voasembatsembana ary tena tsindriny ny resaka fampitahorana ankehitriny. Dia hiteny antsika menakavy izany hoe ny atao hoe mpiaro ny zon'olombelona tompoko dia tsy voatery hoe olona manan-karena be, ary matetika raha moa izany ny olona avy ao amin'ny fiarahamonina mihitsy ny miaro ny zon'olombelona. Dia nefany malahelo mahita hoe voatsembasembana, misy pression, ampitahorina ary ampidirina ponja ireny olona ireny. Eo ihany koa ny alahelo anankiray amin'ny hoe rehefa sendra ny sarotra ny mpiaro ny zon'olombelona dia tsitsitsika. Matetika ny fiarahamonina miteny hoe fa maninona koa no mitabataba, izao moa izany malaza be hoe matahotra gagazo dia hoe mangina fa mitratra ny gagazo eo. Dia nefa ny avy eo ilay fiarahamonina ihany miteny hoe fa maninona ireo tsy mijoro amin'ny zavatra misy. Dia lasa ohatran'ny hoe antsoina rehefa ilaina ve izany ilay mpiaro ny zon'olombelona fa tsisy miaro rehefa tena tojo ny fahasahiranana. Rehefa tojo nefa ny fahasahiranana dia hoe fa maninona raha mangina, rehefa mangina nefa ilay olona hoe fa maninona raha miteny. Vidéo kely nataoko hisintomana ny saintsika rehetra hoe tafiditra ao anatina situation tena manahirana ny fiarahamonina malagasy eo amin'ny resaka fitandrovana ny zon'olombelona, ary izao indrindra isika no tena mila n'ireo mpiaro ny zon'olombelona hijoro. Ka rovy ary zahay hiaro ny zo antsika rehetra. Fa raha tsy arovanareo zahay dia lasa miady rery izay, dia rehefa tena tonga ao anatin'ny sarotra dia samitsika ihany no hifanary. Pensée kely ho an'ireo namana mpiaro ny zon'olombelona izay tratran'izay ataontsika hoe ajojay na fampitahoran'izay amin'izao fotoana izao.
tsy maintsy mijoro sika, satria rehefa tsika tsy joro ara dia iza niaro an'ity Madagasikara ity. Fantatro sarotra le situation, satria na fiarahamonina, na fitondram-panjakana, na ireo antenaina mba hanampy, matetika tsy manampy antsika. Fa na izany ary, ataoko hoe didy napetrак'Andriamanitra amintsika amin'ny fiarovana ny zon'olombelona, dia mijoro sika na dia sarotra ary izany. Manao antsoava amin'ny fiarahamonina, arovy izahay hiaro ny izontsika fa aza vela irery. Vita tompoko.